Ao anatin'ny fankalazana ny iray volan'ny ankizy dia niroso tamin'ny fizarana brioche sy fitaovam-pianarana tany anivon'ny EPP eto andrenivohitra ny ekipa Andriamatoa Rajonary Mampianina Voangy miaraka tamin'ny Orchidée Blanche sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izay tafiditra ao anatin'ny ezaka fampiroboroboana ny fanabeazana. Ankizy mpianatra manodidina 4,000 mitsinjara amindreo ho sekoly fanabeazana fototra misavoly eto andrenivohitra no nizaraina brioche. Vokatry ny ezaka nataon'ny ekipa Andriamatoa Rajonary Mampianina Voangy sy ny Orchidée Blanche miaraka amin'ny ministera fanabeazam-pirenena sy ny ministera amponina zao hetsika zao. Nizaraina fitaovam-pianarana sy boky fampianarana ihany koa ireo ankizy mpianatra. Isan'ny notsidiandreto ekipa tsara sitrapo ny EPP etsy ambody fiakarana tsy nanafina ny hafaliany ireo ankizy. Falbe fa misy zarazaratsy. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fanokafana ny fankalazana ny iray volan'ny ankizy zao hetsika ara-tsosialy zao. Eo ihany koa ny fampiroboroboana ny sehatra ny fanabeazana izay napetraky ny ekipa Andriamatoa Rajonary Mampianina Voangy ho lahara-pahamehana.